Nisesy ihany koa moa ny fametra-pialana omaly teo anivon'ny Nisesy Iray amin'ireo parlemantera kandidà amin'ny fifidianana ary efa nametra-pialana tsy ho parlemantera intsony moa Atoa Clément Ravalisaona ary manana ny ambarany indrindra moa izy manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana. Horahantsika izay. Tsy maintsy isa ny fifidianana amin'ny taona 2024 ity hoy Atoa Clément Ravalisaona filohan'ny antoko amin'ny. Araka nambarany dia zava-dehibe ary antoko amin'ny fanatanterahana fifidianana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny teteza mita 20 aogositra lasa teo. Andriamatoa Andra Joelona moa dia efa nanao fanambarana araka ny fanaony hoe manaiky izy an'ilay calendrier électoral, manaiky koa izy ny hanolotra amin'ny fahefana amin'izay président république ho lany vaovao eo. Izay zavatra izay moa no nandrasana hatramin'izay ary ny antony sy nahatanteraka amin'ny fifidianana hatramin'izay dia no ilay fanapahan-kevitra tokony ho raisin'ny Andra Joelona izay nataony farany teo iny. Izay mihevitra fa tsisy sakatsakana intsony no fandehan'ny fifidianana amin'ity taona ity. Ary izay moa no efa nirarian'ny rehetra nge eo mba hisian'ny fifidianana mba hivoahana amin'ny krizy. Mikasika ny fitoriana isan-karazana nataon'ny kandidà izay nesorina dia manana ny ambarany ny filohan'ny amin'ny. Misy moa firesahana amin'izao fotoana izao hoe izy zany kandidà solon'ny madame Lalao Ravalimanana. Io nohatra ny zanga mety tsy dia maraka loatra fa raha ny fahalalako azy efa takotra tamin'ny herinandro iny ny fanolorana ho solon'izay kandidà tsy milatsaka. Tsy fantatra mety misy angamba ny fampirarahana mouvance Ravalimanana sy ny CES omaly na fakomaly ka izay no natonga ny mouvance Ravalimanana nilaza fa hoe androany izy no hanolotra izay ho solon'ny madame Lalao Ravalimanana. Momba ny bileta tokana indray dia nilaza ny kandidà Clément Ravalisaona fa ilaina ny famoahan'ny senita ao anatin'ny fotoana aingana ny bulletin tokana ahafahan'ny atoko sy ny fiarahamonim-pirenena mampianatra ny mpifidy ny fampiasana izay bulletin tokana izay.